hôpital Achiera ho tsara fandraisan'ireo marary. Polisy pirenena hitombony isan'ireo hiasa mandritra ny fety. Farany taona 2024 tsy mandeha ny tsena ny gisa. Dia ialana tsiny indrindra topo klasy topo vavy raha misy fahatarana kely ny fanarahanao ny vaovao amin'izao alina izao no ny délestage nisy tetỳ Anosipatrana Dity. Amin'ny kafaliana no iarabananao atokantrano amin'izao faran'ny taona 2024 izao talata 2 Desambra 2024. Tonga soa tanatin'ity fotoanan'ny fampahalalam-baovao farany amin'ity taona ity ianao ary dia asaina amparajana inaraka izany vaovao izany. Arak'izay nambara teo zay dia vaovao miopana amin'ny fetin'ny faran'ny taona iatrehana ny taona vaovao indrindra no tsika manomboka ity vaovao amin'izao alina izao. Toy ireo mpamonjy voina ny mpitandron'ny filaminana dia tsy maintsy miasa ihany koa ireo mpitsabo eo anivon'ireo toeram-pijaboana miankina amin'ny fanjakana toy ireny. Maro tokoa mantsy ireo olona mety marary tampoka na misy voina tsy ampozina amin'ny fetin'ny faran'ny taona sahala amin'izao. Dia andeha arahantsika ny andindinina zay naraha ny mpanao gazetin'ny MBS tamin'ity androany ity Ravrazafy Mahenina sy Mathieu Princy. Tsy maintsy apetraka ny lamina rehetra hiatrehana ny fety indrindra andraisan'ireo marary tampoka. Vonina avokoa ny fanafody andraisan'izany miaraka amin'ny mpitsabo raha neto amin'ny hôpital Achiera. Dia nisy moa zany ny fandaminana foana rehefa ohatran'ireny misy ny fiodinana amin'ny fialasan-draharaha dia misy ekipa zany hoe reto ny mpiandrarah amin'izao fanahy izany raha sanatria saratrika hoe misy fioaran'ny isan'ny marary tonga dia efa misy ekipa hafa zany efa miatrana efa azo atsoina amin'ny fotoana teto zany manatevina ny raharaha. Ny fanafody zany moa arak'izay azo atao dia efa hoe efa tokony vonina daholo fa araka fantatsika moa zany ny fanafody dia mbola ny tsirairay avy ihany mbola tsy maintsy mividy ny fanafody dia fa nefa arak'izay azo atao moa zany dia ezahana ny fisian'ireny rehetra ireny ny mpiasa moa zany dia iny koa zany ny fanontaniana mitranga hoe ny mpiasan'ny hôpitaly zany efa mandalo fa misy fiofanana efa atao foana mihitsy resaka hoe humanisation des soins na hoe fa fitsaboana amin'ny mahaolona marina efa ninarana hatramin'izay zany fa mafisina foana dia eo zany hoe mametoky ny misitraka ny fitsaboana zany ety amin'ny toeram-pitsaboana ny hôpitaly zany fa hoe efa miezaka araka ny azo atao zany mandray an-tanana ny marary rehetra amin'ny fomba tokony andraisana azy fa ny fitaovana sy ny rehetra koa moa zany dia ezahana ao anatin'izany hoe fandraisana tanana mahaolona zany dia ezahana atao araka ny tokony izy ny fitaovana tandrina ihany sika rehetra zany amin'ny fahasalamana sy ny famovozana sy ny any-tokantrano any ary mirary ho an'ny vahoaka malagasy zany mba andeha hatrany amin'ny fanaovana ny fetin'ny faran'ny taona sy faraisana taona vaovao ao anatin'ny filaminana sy ao anatin'ny fahasalamana tanteraka. Mbola eo amin'izay fiatrehana ny fetin'ny faran'ny taona sy ny taona vaovao izay dia nampiantso ny mpanao gazety ihany koa androany teo anivon'ny polisy pirenena tetsy Anosy nampafantatra ireo pitsopitsony sy ireo fepetra rehetra tokony ho raisina amin'ny fiatrehana am-pilaminana izao fety izao. Asin'Andriamalala sy Manoran'Andriamalala. Nampitomboina tsy toy ny isan'andro nisan'ireo polisy pirenena hiasa amin'ny faran'ny taona sy ny voalohan'ny taona 2024 ity. Tanjona ny afany rehetra hanao fety am-pilaminana hoy ny polisy. Raha ny fanazavan'izy ireo dia ezahana tanteraka ny sorohana ny fandikan-dalàna amin'ny endriny rehetra. Amin'izao fetin'ny faran'ny taona izao andraikitra no lehibe no raisin'ny eto anivon'ny polisy pirenena. Voalohany fandrindrana ny fifamoivoizana, faharoa fitandrona ny fandriam-pahalemana hatrany amin'ny elankelan-trano. Arak'izany dia nampitomboina ny isan'ireo polisy miantsehatra noho ny fetin'ny faran'ny taona sy ny taom-baovao. Ho an'Antananarivo manokana dia raha maso manokana ireo jiro maro loko ka mangataka ny fiarah-miasa amin'ny olom-pirenena hanome fanampim-baovao. Ny polisy pirenena dia mindrasoa ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka mba samy hiatrika ny fety amin'ny filaminana ary ny rary taona zina ho antsika rehetra.
Fa tamin'ity androany ity dia nanome toromarika ny rehetra teny tsara lalàna ihany koa androany ny lehibe ny sampana mpamonjy vona eto Antananarivo renivohitra. Nampafantatra hoe inona ny tokony atao sy ireo fiatsika tsotsotra tsy azo amaivanina amin'ny fety tahaka izao raha toka misy ny vona na ny loza sanga tampoka mialohan'ny atongavan'izy ireo eny amin'ny toerana izay hitrangan'ny loza. Ravrazafy Mahinina sy Mathieu Princy no tonga tena toerana nanao izay fanadihadiana izay. Amtombona avroeny isan'ireo mpamonjy vona miasa manomboka androany hatramin'ny rahampitso no ireo vona mety azo tampoka ny tsirairay indrindra amin'izao fety izao. Eo aloha izany fivezivezena, eo ny afo, eo ny rano, eo ihany koa ny tsy fitandremam-batana. Mazava ho azy fa rehefa andeha hivezivezy zany dia tsara raha marinina mialoha ireo kojakoja ara teknika mahakasika ny fiara, tsy adino ny taratasin'ny fiara ary tsy manendry zava-mahadomelina. Mahakasika ny afo moa zany dia iazahana atao arak'izay izy ny mamono ny disjoncteur rehefa andeha hivoaka hiala ny trano ka andeha fety. Tsara ihany koa raha tsy mametraka ankizy na olona marefo ao an-trano miaraka amin'ny afo rehefa andeha hivoaka. Raha sendra misy ny firehetana inona no atao? Voalohany indrindra tony mandrakariva, faharoa mandrakarika an'izay tsara raha misy apahan'olona mamono ny afo, misy apahan'olona miantso ny mpamonjy voina. Dia rehefa tonga ny mpamonjy voina dia miara-miasa avy hatrany ny mponina sy ny mpamonjy voina. Raha ohatra moa zany hita fa mbola misy olona tavela ao an-trano dia ezahana avoaka aingana ny olona izay mbola tavela satria ny aina dia saropady. Rano kosa dia marina ny hoe izay mahay milomano ihany no maty an-drano, ka raha sendra zany andeha ilomano hiala voly any anaty rano dia tsy manao voky, amarinina tsara ny tena hoe afaka anao an'izay filomanosana izay ve so dia mahatsiaro sy metimety. Raha sendra misy olona zany dobo an-drano ka hitanao dia ny tsara sy mety indrindra dia tsy miroboka maka azy ihany fa mitady hazo lava, volontsangana sy ny izay zavatra persa na boe ihany koa dia ireny no alefa amonjenan'ny maty an-drano mba tsy hampiombo ny isan'ny tradoza. Ao anatin'ny vanim-potoana mafana itsika zao dia mila fitandremam-batana. Rehefa mivoaka koa zany mifety dia arovana ny tena be amin'ny alalan'ny satroka, amin'ny alalan'ny akanjo manify, amin'ny alalan'ny kapa, fa ny tena tandremana dia ny sakafo ampidirina ao anaty vatana. Atsahivina fahalarana 710 no iantsona ny sampana mpamonjy voina ka misy 700 izy ireo no miasa ao amin'ny vondry tompo tsara lalàna ary 512 isa avy ao Andravoahangy sy Ambohimanarina. Maimaimpona moa ny fiantsona sy mandefa someso amin'ny olarana finday io. Rehefa amin'ny fankalazana ny fety tahaka izao, indrindra ny fiatrehana ny farantaona, ny tsenana ny taona vaovao, dia maro ireo fepetra izay raisiny ny tompony andraikitra amin'ny fitantanana Antananarivo. Fandraisana ny taona vaovao 2024 zao dia miroso amin'ny fanadiovana ny tanàna sy ny famerenana amin'ny laoniny ny fifamoivoizana ny commune Antananarivo renivohitra nanomboka androany. Ny farana omaly 3 Desambre 2024 ny bazar de Noël izay natao teo Analakely sy ny manodidina araka ny fahazahon-dalana izay nomeny ny tompony andraikitry ny commune sy ny préfecture. Natomboka teo amin'ny parvis Analakely ny fanadiovana sy ny fanesorana ireo trano eva nisy ireo mpivarotra ary mitohy amin'ny fanalana ireo mpampilalao sy mpakasary eo amin'ny arabe ny fahaleovantena hoy ny sekretera général ny commune Landy Ravelson. Andraisana fepetra kosa ireo minity sy miala ny toerana izay efa nahafantatra mialoha ny daty farany ahafahana manao ny fanadiovana amboalohany. Mialohan'ny fepetra ho raisina dia miroso amin'ny fanentanana sy ny fampatsahivana ny fifanarahana nataony tompony andraikitry ny commune. Toy ny mahazatra mialohan'ny fety toy izao, miara-mifarimbona amin'ny fanadiovana ny eo Analakely sy ny manodidina, ny mpiasa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra, ny sampana mpamonjy voina ary ireo tompony andraikitra sy ireo solotena avy amin'ireo boriboritany miisa enina. Ny tanjona dia ny amerenana amin'ny laoniny ny endriky ny tanàna sy ny fampirindrana ny fifamoivoizana amin'ny fitsenana sy fifandraisana ny taona vaovao. Lafo vaovao tsy lasa lavitra amin'izay fankalazana ny fetin'ny farantaona sy ny fitsenana ny taona vaovao izay ihany dia maro ireo mpivezivezy eran'ny tanàna amin'izao fety izao. Mitohana izay tsy izy ny fifamoivoizana indrindra ny eo ampovoan'ny tanàna Antananarivo renivohitra.
mahatsiaro tena maty antoka ireo mpamily ny fiarakaretsaka sy ireo mpampiasa ny fiara madinika amin'izao fety izao satria dia misafidy ny olom-pirenena ny andeha tongotra. Misy fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazetinay Asin'Andriamalala sy Manondriamalala mikasika izay indrindra. Tsy noho ny fitohanana lavareny eto an-drenivohitra ihany no mahatonga ny faty antoka ho an'ny mpamily fiarakaretsaka fa avy amin'ny vahoaka mpanjifa ihany koa satria tsy manambola izy ireo. 5,000 ariary ny sarandarana akaiky indrindra saingy zarara mahita mpanjifa ireto mpamily. Raha amin'izao kapompety izao aloha izany taxi tena mangina tsy ohatsy ny isa taona tamin'ity taona ity satria ohatr'izao isa taona tena mety ny tsena azo atao hoe mety fa tamin'ity taona ity azo atao hoe tena mangina fahitako an'izay aloha dia hoe raha fahitako azy an'izay manokana aloha hoe taloha ny taxi teo amin'ny 2000 teo, izao ny taxi efa 4000. Izay aloha zany ny fahitako an'ilay izy. Dia eo ihany koa ny anankiray koa betsaka koa ny olona moa zany amin'ilay embouteillage sy ny tariny dia aleony mandeha bus na mandeha tongotra. Tsena ny taxi zao izao raha tika mahitsy zao hoe mitandavana tsara ny taxi tsisy karama zany dikany. Tsy fananan'olona vola koa ngamba ny tena marina. Samy mitsinjotsindrona ny aposany daholo. Nga mahavita efatra rabe indrindra 3 sy 4 ihany fa tsy mahavita mihoatra an'izany. Fa ny amin'izao mbola miandry an'izay fipetsany eo hoe miandry ny hariva zany. Ny hariva zany mety mba hisy olona raha izay ny rarina aloha. Manam-pirofo izany fa mihamafy hatrany ny fahasahiranam-bahoaka eto amintsika hany ka midina hatrany ny fahafamanao entina hifaliana amin'izao fety izao. Rehefa farantaona toy izao dia samy manana izay mba heveriny hampiavaka ny fetin'ny farantaona hitsanana ny taona vaovao azy ireo olona tsirairay isan-tokantrano. Ny ho anay manokana teto amin'ny MPS dia ny safidy nanao fanadihadiana teny amin'ny Sapananambotry Manjaka teny amin'ny ara-malagasy ny amin'ny vidin'ny gisa satria eny dia maro ny fampitoana andeha anjifa izany rehefa fety tahaka izao. Dia rahantsika ny andinindininy izay hoentin'ny Andra Kotomalala. Tamin'ny fetin'ny krismasy sy ny tamin'ny taondasa dia mbola ny iba indray ny tsenan'ny gisa. Misy fiantraikany mivantana amin'ny fahefa-mividin'ny olom-pirenena ny fahantrana sy ny tsy fisiana. Tamin'ny krismasy aloha tena maivamaivana dia izao faran'ny taona izao koa aloha mbola tena maivamaivana kely fa ny hariva mbola tsy fantatra hoe manahoana ny vidin'ny olona fa misy tsirairay aloha ny olona mividy. Amin'ilay fiainam-ponina mihitsy angamba no mahatonga ny olona le fidiram-bola mihitsy izany mety hoe ambanimbany ny fidiram-bola dia izay mahatonga ny olona hoe maivamaivana eo amin'ny fividiana fa mividy aloha ilay olona mividy fa vitsivitsy ilay mividy. Malafy eo amin'ny firy isan'andro eo zany nareo? 10,000 ohatr'izany lany isan'andro fa tsy malamy betsaka. 200 000 ny farany ambany dia eo amin'ny 350 ny farany ambony. Tamin'ny herintaona ny tsara ny tsena noho ny tamin'ity taona ity fa izay hariva sy ny rapitso mbola tsy fantatra aloha fa hatreto aloha dia mbola mangingina mividy. Gisa zao 300 350 eo ilay ngeza be. Firy isan'andro eo lafinareo? 2, 3, 4 raha farafa malafo betsaka tsisy tsena. Ratsiratsy ny tsena? Ratsy tena ratsy noho ny tamin'ny isa taona asa izay mahatonga izany. Ny fiaina nisy fiakarany dia nisy fiakarany mihitsy na any amin'ny tompony na aty amin'ny mpiantoka ohatranay izao. Gana zao 100 000 miady vary. Ratsy dia tena ratsy mihitsy ny tsena amin'izao. Tia manam-bola ny olona. Vorona tombananao 325 ataony 150 tena vidina gisa zany izao arakarany. Misy izy 250, misy 200. Reny le ngeda be reny no 250. Dia malafo eo amin'ny anakifiry isan'andro roa ray. Tamin'ny taondasa ny tena nety ny tsena noho ny tamin'ity. Te hitsenan'ny taona vaovao miavaka ireo fianakaviana. Maro amin'izy ireo no misafidy mba hanao ny sakafo tsy mahazatra amin'ny andavanandro ary tafiditra ao anatin'ny safidin'izy ireo mba hampiavaka ity fety ity ny laoka gisa. Izay aloha sambasamba vao jery teto mahita an'ilay gisa betsaka dia fety dia mba mandalo dia manontany dia raha mahatakatra ny vola dia mividy. Fa eo amin'ny otinina zany zao tena mbola 7 alina onka. Fianakaviana firy zao nareo mieritreritra ny amin'io? Enina dia antsoina ny ankisy ny zafikely dia aoko. Sahirana zao fangahita izay fety fa rehefa mihinana e. Zay rehefa mihinana tera tahaka ny tsy hoentina ody fa tsy vita e.
nefa meko 10 alina fa tsy meniko dia mirary antsika rehetrarehetra tratramin'ny farany taona ary dia mba samy ho tratry ny taom-baovao daholo dia samy hanao fety sambatra. Nahatonga anay safidy hoe gisa dia mba hoe akoho foana matetika zany akoho foana matetika dia ity mba hoe andao mba hoe eny ara-malagasy eny mba vidy gisa fa efa mba elaela tsy nihinana gisa zany eo amin'ny 300 350 eo zany raha zay zao zany ny akonana efa mianaka zany. Dia laninareo hoe ty gisa? Zay rehefa fety ohatran'izao tsy lany amin'ny ray andro iny le izy fa mbola misy zanaka koa zany dia misy havana mba mandalo dia mba miara-mihinanao eny tompo. Amin'izao farany taona izao dia amin'irary soantsika vaoka malagasy eto amin'ity nositsika Madagasikara ity dia mirary soantsika vitan'ity taona 2024 ity dia mirary soantsika koa mba ho tratry ny taona 2024. Ahoana ny fiatrehana an'ilay fetan'ny farany taona sy ny taom-baovao? Ohatrany hoe mafimafy izy roa miaraka fa tsy maintsy hoe atao metimety ny anankiray. Zay zao mahatonga ilay mijery gisa tao fotoanan'ny krismasy ohatra somary lafilafy izy tony fa gaga tongeto zao latsaka le vidy. Zaho zao mahazo enalina zao tamin'ny krismasy nefany 7 alina le izy. Eo zao dia efa te vidy anankiroa sahady nefa tsy maintsy hoe sy zarazaraina moly rehefa andeha an'ilay zavatra. Tapakevitra ny vidy zay ka 10 mianaka zao zay no sitraka an'ity gisa raiky aloha zao. Mindro mihinana zany le izy na tsy azo sahirana tamin'ny heriny fa zao zany mba afaka mitondra ny ankizy manao ny mahafinaritra azy zay zao mahatonga n'ilay maka gisa satria mba nisy kely nakazo nafaka nakana azy. Tondra vokatsoa be deabe ny taona 2020. Fiatrehana ny fety angamba ohatran'ny isan'andro ihany fa mba hovaina kely fotsiny mba ampitovy angamba mba falifaliana ny ankizy zay angamba fa tsy ta hoe anna fa zay mba kely ananana hoe tsy dia misy vola hoe atokana fa mba tena eritreritry ny vidy vorontsoloza zao fa tena enjana be le vidiny dia 750 000 hono dia ohatrany eritreritra indray zao ohatrany jery akoho gasy angamba ny tena eritreretina angamba dia zay no mba azo atao tanàna aloha ianao fa janvier koa ny andro tsy azo atao mandeha anina fa lanjalanjaina ihany. Raha ny tsapa dia tsy amin'ny tsenany gisa ihany no mampikaikaika ny olona amin'izao famaranana ny taona izao fa saika ireo filana amin'ny andavanandro mihitsy. Tsy diso anjara ihany koa ireo kolonga madinika amin'izao fety izao. Ho an'ireo mpivarotra kilalao eny Analakely dia matsapa izy ireo fa mandeha ihany ny tsena na dia hita aza ho nisy fisondrotany ny vidin'entana tamin'ity taona ity fa tsy tony tamin'ny taon-dasa. Nivarantsika ny andinindin'izay hoetiny Asin'Andriamalala eo amin'ny sariny Mano Randriamalala hatrany. Mahalafo kilalao hatrany amin'ny 10 isan'andro ity mpivarotra kilalao etsy Analakely ity. Mitangana ny vidiny ary ireo kilalao kely toy ny fiara sy ny bisikileta no tena be mpanjifa tamin'ity fety Noely sy ny farany taona ary ny taom-baovao ity. Entana nalaina tany Chine avokoa ireto amidy eto ireto. Ny kilalao Andazakely misy ny farany ambany indrindra 990 000 francs, farany ambony indrindra 2 750 000 francs. Matakatra an'izany satria misy ambany ireo mbola débattre daholo le prix ireo. Tsy hoe prix fixe, tsy hoe mitovy any amin'ny Sinoa dia tonga dia prix fixe fa débattre. Tsy vitsy ihany koa tamin'ity fety ity ireo olon-dehibe tonga manjifa bisikileta lehibe. Bisikileta no tena masaraka ny olona amin'izao fety izao. Manomboka ohatrino vidiny? Manomboka amin'ny 1 090 000 francs hatramin'ny 1 650 000 francs. Tamin'ny nanomboka tamin'ny 24 zao teo eo amin'ny 20 par jour no lafinay fa vao daholo reo ka avy any Chine reo, Chine première qualité. Misy première qualité reo dia misy deuxième choix. Misy première choix io zany dia misy deuxième choix fa mila mahay mijery tsara le olona malagasy satria leto zao misy anarany mantsy bisikileta io. Ity zao misy vélo de montagne io, vélo de montagne rehefa vélo de montagne misy an'io fourche io miakisa anazy efa roulement azonao miakisa anazy efa roulement efa fourche efa anazy misy cadre alu ao, misy acier carbone ao dia misy acier, misy alu cadre arakarak'izay ny prix an'izy.
rehefa farantaona tahaka izao dia samy manana ny fomba hoentiny mitsena ny taona vaovao ihany koa ny olom-pirenena tsirairay avy sy ny isan'ny tokantrano. Misy ireo misafidy ny andeha ho any am-piangonana, ao ireo andeha any amin'ireny trano filanonana samihafa ireny, misy kosa nefa ireo misafidy ny hijanona ao an-tokantranony ihany. Dia rahantsika ny fanadihadiana izay hoentiny Ravrazafy Mahenina eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince. Eto amin'ny gymnase Gouvernement Masina no amarana ny taona 2024 ary indray ny taona vaovao 2024 ireo mpino avy amina fiangonana iray. Afaka kokoa ny mankalaza izany amin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana. Safidy anefa nomena ny tsirairay ny tanjona dia samy anao fety sambatra avokoa ary atratra ny rahampitso ny rehetra. Tena mazava loatra, tena tsotra be satria ny manankina ny andronao zany ianao ampelantanan'le tompony ho avy ray manontolo, azo atao daholo ny fifaliana rehetra tsisy maharatsy azy, fa ny mahasamihafa azy tena samy hafa be mihitsy satria ny anankiray voanomboka ny segondranao voalohany ohatra ny ainatsika eto tonga dia hiatoraka eo ampelantanan'ny tompony lanitra sy ny tany hoe miankina aminao zay, mitoky aminao zay, tsy mahavita tena rery fa miantehitra aminao. Zany hoe tena hafa mihitsy zany hoe miantehitra eo ampelantanan'ny tompony lanitra sy ny tany sy miantehitra fotsiny maha-olombelona. Tamin'iny maraina iny dia natsary manokana ireo vahoaka nifidy azy sy ireo pomba ny atoko tiako Madagasikara eny amin'ny boriboritany fahenina nisy olombavambahoaka Totosoan'Andriamampandry. Antony telo no nahatonga ity fiaraha-mifaly sy fiaraha-misakafo teny amin'ny fokontany avara-tanàna ity androany. Dia rahantsika ny andinindininy izay hoetiny Asin'Andriamalala, Manoa Andriamalala. 2 mahery ireo olona nahazo sakafo avy amin'ny solombavambahoaka Totosoan'Andriamampandry. Tsy noho ny ankatoko ny tontaona ity fiaraha-mifaly ity fa noho ny fahavitan'ireo lalankely sy bassin fanasan-damba teny amin'ny boriboritany fahenina iny ihany koa. Miasa ary tsy mandiso farantenana an'ireo mpifidy azy ity solombavambahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny antoko tim etsy amin'ny boriboritany fahenina ity. Ny olona manambola moa zany dia ny amin'ny restaurant miara-misakafo fa tena nasiana nofokena mitam-pihavanana omby ro 100 kilao miaraka amin'ny vary, miaraka amin'ny tsaramaso ny rana amin'ny olona teo amin'ny 400 sy 1,000 teo ny olona nofanana tao anatin'ilay izy mba miara-pary zany satria asaramanitra ny andro satria misy amin'ireo olona eo tena nanany hamoanina ary tsy hitany ao anatin'ilay izy. Izay ny voalohany. Ny faharoa koa dia sady fanarotana ihany fanaovana tatitra ho an'ny vahoaka tamin'ny fivoriana izay vita tena nevon'ny antemieram-pirenena dia ny tanana kosa ny vahoaka tenenina ny zava-misy rehetra zany izy lalàna izay voafidy tao anatin'izay. Ary ny fahatelo manaraka indray ny anton'izao zany dia hoe fiombonana ny zanaka mbo manarina dia natao teto avara-tanàna izy ary koa fanokanana ny foto-drafitra samy maro satria be da be ny vitanay zany ny lalankely izay niarany asa tamin'ny mpiara-miombona antoka, eo koa ny CLD izay ny tantaninay navitana lalankely maro ary tsy ty avara-tanàna, Ambatolampy, avara-tetezana, Andramena, Kenya ary mbo manarina hatrany Akazomanga maro no vita dia sady fanokanana ireny lalana maro foto-drafitra sy ireny zany ho an'ny vahoaka. Dia zay antony anaky telo lehibe zay zany ny antony fiarahana tamin'ny vahoaka ary atao teto avara-tanàna, kianjana avara-tanàna Ambatolampy no nanaovana an'izay. Ny anay zany dia teninay mahasombam-bahoaka anay dia izao fampandrosoana tena imatematesanay ary fijerena an'ireo vahoaka ireo no tena ho jerevanay ary fanamby izay menay tamin'ny vahoaka tamin'ny propagandy dia tao anatin'ny 5 volana dia betsaka sady ny foto-drafitra asa vita, ny asa sosialy vita anay zany dia niprofonay tamin'ny olona fa mahavita rehefa miara-metana, rehefa miara-mitatana ny vahoaka sy netiny dia mahavita zavatra goavana foto-drafitra asa maro dia ataoko ngamba fa rariny sinisiny raha mpifaliana miaraka amin'izao ny vahoaka ety Ambohimanara. Efa maro ny asa andalam-panamboarana tanterahan'ny solombavambahoaka Totosoa amin'izao fotoana izao araka ny fampanantenany tamin'ny fampielezan-kevitra. Manodidina ny vaovao mifandraika amin'ny sosialy kosa dia mpiasa anjatony ao amina orinasa Ambintsoa Ambondrona no nahazo vatsy hiatrehana ny fety androany. Anjatony mpiasa eo anivon'ity orinasa ity izay miasa an-trandro na ihany koa miambina tanànan'olona. Ndeo rahantsika ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetinay Ravrazafy Mahenina teo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince.
tato anatin'ny taona maromaro izao ny tombony isan'ireo olona mitady asa an-trano efa misy moa ny fipetra manokana ifanarahan'ny mpiasa sy ny mpampiasa isorohana ny fanararaotana ataon'ny mpampiasa sy mety fitsoahana tampoka ataon'ireo mpiasa an-trano. Ny mpanampy an-trano moa dia mazava ho azy misy olana foana raha vao resaka asa an-trano hoe fa ny asa madinidinika no problème madinidinika mety mitranga indraindray ny hoe resaka fanolanana aloha zao hatreto indray mandeha efa ela be ngamba nefa tamin'ny 6 fotoana lasa nisy izay zavatra izay fa efa hitan'olona zany amin'izao fotoana izao hoe sarotiny izahay amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy tsy azo atao no mikasy tanana anazy na manompa anazy na manolana anazy na ara-batana na ara-tsaina dia efa fantatra mpampiasa tsara mazava tsara ny fifanarahana dia mino fa mety tsara amin'ny olona ngamba izay zavatra izay miankina amin'ny fomba fifampitondrana io e zahay zao amin'ny 10 taona mbola misy ankizy 10 taona mbola perinasa hatramin'izao fotoana izao misy herinandro ray volana dia miala arakarak'ilay izy zany fa zay manao ny enquête de moralité lalina tsara aloha adiadiana hoe bevoka ve le ankizy misy aretina mitaiza ve le ankizy fa indraindray koa ny ankizy misy mandaingalaingy dia any amin'ny mpampiasa vao mivoaka le izy fa amin'ny ankapobeany zany zahay tena efa manao fanadiadiana lalina ao anatin'izay fanadiadiana zay vao afaka proposena mpampiasa amin'izay le ankizy ary efa eto aminay dia ny ankizy tsy tolorana fa izy sy ny mpampiasa no mifanaraka amin'ny karama zay mifanaraka amin'izy rotonta eto aminay zany zay juste hoe facilitateur fotsiny fa ny mpampiasa no misafidy mipanampy zay mety aminazy dia mipanampy koa manana zo isafidy zay mpampiasa mety aminazy ny fepetra aloha tsy misy na tsy nianatra azy izy satria asa trano zany mety nisy tsy nianatra ny ankizy fa zahay kosa rehefa eto dia mampianatra ny ankizy maimaim-poana ampianarinay ny ankizy amin'ny resaka fahaiza-miaina fahalalam-pomba fifanajana fifandraisana mifahadiovana ao anatin'izay koa ny fampiasana fitaovana mba isiany fifaninanana eo anivon'orinasa sy hanomezana fahatokisa tena bebe kokoa an'ireo mpiasa an-trano sy mpampiasa azy dia nisy ny fanomezana fankasitrana ireo navita betsaka sy nanaraka ny fepetra misy an'ilay commission d'agence dia iny no anaovanay boatin-drakitra tsirairay amin'ny ankizy dia miovaova ny valisoa amenay tamin'ny 3 taona zao nisy akoho nisy vorona nisy zavatra marobe isan-karazany natao akitsapaka dia tamin'ny herintaona indray ny ankizy hoe ndao madama ampitoviana daholo indray dia nanome vary paty menaka sy ny sisa zahay tamin'ity indray zahay hoe ndeha indray vera ame akoho indray tsika amin'ny ankizy amin'ny taona ity vao atsika mamarana ity fotoana ity kosa dia ny olana sedrain'ireo mpiasa-panjakana amin'ny fiatrehana izao fety izao nanao fitokonana ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy nanomboka omaly isan'ireo tsy mbola nahazo ny tampopety sy anampanantenan'ny filoham-pirenena izy ireo ny andindin'izay hoety ny Miradora Benjamina sy Andry Rakotomalala nampanantena ny filohan'ny repoblika anome tampopety 5,900 ariary ny mpiasa-panjakana rehetra eran'ny Madagasikara be anefa ireo diso fanantenana ao ireo tsy nahazo afa-tsy 7,000 ariary misy aza ireo tsy nahazo mihitsy misy tamin'le tao zany izao misy volan'ny mpiasan'ny ministera efa nampanantenan'ny président-ny république hoe samy mahazo 60,000 ariary 65,000 ariary daholo zany ny mpiasa ministera tsirairay nefa tsy nisitraka an'izany ny mpiasa tao aminay dia izay no natonga ny ankizy nanao fitokonana hatramin'ny zany maly alatsinainy nanomboka tamin'ny telo akandro zany nitokona ny ankizy dia ny fanazavana araka ny fanazavana zareo zany dia hoe nataony zareo vivre le izy hoe lasa solona vivre le vola nefa vivre io misy foana vivre isan-taona misy foana sy idirany 65,000 ariary zany izy fa efa tokony efa apara zany iny dia izay ny fandehan'le izy tao dia androany moa zany miverina fandraisa hoe any mivaly teny zareo dia raha araka ny teny moa zany hoe EPL le izy alohany zany le vola amin'ny latsinainy fa miandro amin'ny ministre say hoe manina miandro amin'ny ministre mbola tsy eto toerana izay nisany hoe manina miandro amin'ny ministre le izy nefa volanaovana fety ny araka ny tenen'ny président dia miandro ny ministre zany olona manao fety hoe netiny anzarany zareo hoe le vola za hoe ahoana lany za hoe zay zany fahazahonay anazy zay rehetrarehetra zany mahita an'izay hoe mety efa lany le izy ankoatra ny tsy fahazahoan'io tampopety io dia mbola mampiferinay nareo mpiasa-panjakana ECD ihany koa no avin'izy ireo
manany tananao andohan'ireto SED manodidina ny 200 isa ireto ny aloky ny fandroahana amin'ny taona vaovao itsidika io very fanambola velona ireto mpiasa-panjakana ireto. Izay ihany koa no namarana tanteraka ny vaovao tamin'ity taona 2024 ity tomboky lahy sy tomboky vavy. Makasitraka anao ny ekipan'ny MPS iray manontolo misafidy manaraka ny onjapeo sy ny fahitalavitra MPS naizanaiza amin'ny fotoana rehetra ihany koa. Mirary sy maniry anao zahay hatratra ny misasakalina hitsenana indray ny taona 2024 manitraka ny mandrapitafa ao manaraka indray filma tompoko.